coucou pause zay ihany tsara ve le tsikitsiky kely teo eny mino fa tianareo iny tonga sao daholo zanagasikara mankasitraka anareo manaraka fandarantsika vaovao tsara no menanareo androany dia hoe maina ilay fory a malazo ilay lataka 2 minitra dia maty tesitra ramose dia lazainy fa mampirafy zahako izany efa tsy mampirafy ilaza ohatra anankiray zahako tantara tena nisy psipa niaraka efa ela zareo sara toerana izy niaraka roa taona sara toerana fanalavitra ilay lehilahy nanambady teraka roa ilay vehivavy célibataire niverina zareo ilay vehivavy tsy mahalala hoe ity lehilahy miaraka aminazy ity nefa manambady amin'ny zanaka tsy nalahy vady aloha ilay vehivavy nanamboarany zaza fa ataony sipasipa ihany dia avy eo niverina ilay vehivavy sipany teo aloha tsy nahalala hoe ity lehilahy miaraka aminazy nefa efa manambady amin'ny zanaka niaraka indray vita ny asan'izy anankiroa lasa indray fanalavitra toerana indray izy anankiroa lasa indray ilay lehilahy avy eo nandeha nanamboatra zazakely tany amin'ilay vehivavy ilay nanamboarana anankiroa lasa 3 izany ny zanany avy eo nahalala ilay vehivavy niaraka taminazy hoe hoe manambady ity olona ity nandritra izay fotoana niarahan'izy anankiroa izay nefa nahagaga teny hoe tsy mahazo manao shorta ilay vehivavy tsy tia vehivavy manao shorta ilay lehilahy raha manao akanjo mampiseho vatana mampiseho nono mampiseho vody dia tsy avelan'lery mahagaga nefa lery fa sady mampirafy miaraka amin'ilay vehivavy niarahany tamin'ilay niterahany mbola miaraka amin'ilay sipany teo aloha izay ilay hoe fifampitokisana ny torohevitra atoroko andritra kalapiso kely miteny ndry hoe indry izao no tsy maintsy hoe mianjerany amindry ny rehatra satria hoe noho indrina nampahatonga an'ilay lataka nalazo dia diso ilay lehilahy fihetsika fotsiny ireny mba entina hanaronana ny adalany mpandeha fitahy-tsalaka anie lehilahy eo masondrio izy mody anjely fa any ambadika any be dia be ny commentaire ny aloha any misy ny tesitra hoe izao ve ny tokony atao ireny olona manaratsy ireny indrindra no matetika manao zavatra tsy fanao any ambadika any dia mety tsara velatsia atao amin'ny commentaire dia izay no atoroko andreo atsipin-dramosehany amin'ireo ilay izy hoe maty ilay lataka dia nampirafy indreo izay nampahatonga an'ilay izy anie tsy mahay ninina lataky ny lehilahy raha ny tokony ho izy dia maharitra fefak'adiny farafahaingana indrindra izay vao maty 2 minitra izany mihentsana dia maty dia dikany izy izany variana mandany andreny ambadika any inona ary izany no tokony atao indrisy piso kely andresena lahatra anazy indri matoa izay ny lehilahy manambany indray ohatr'izay dia indri ilay nanambady tampoka tsy izay nanambady tampoka tsy indri ilay nieritreretiny ho vady ny lehilahy rehefa tena tia tsy mahavita manao teny maharary ny olona tiany izany fa mahay manao teny mamy manoroka mifanampy mifanome fitiavana isan'andro fa lehilahy izay raha manambany lava dia midikany tsy eo ilay fitiavana rehefa miady ianareo roa misy vidéo nataoko tany aloha tany rehefa miady ianareo roa tsy tonga indray dia mikoretaka be na mifona an'ilay izy dia eo koa indray dia matahotra ny hisaraka dia manaraka izay sitrapony izany ny toetra ratsindry izany no mampahatonga ny lehilahy vao maika izy midingin-drambo tsy mahazo manao an'izany intsony ndry ilay mampitamby izany ny lehilahy dia mila vehivavy mafiloha raha ohatra izao ka miady ianareo mifamaly dia mangeny ndry rapitso maraina ianareo fanazava mialohan'ny andeha hiasa dia mazava ny resaka fa tsy mifazavaza ilay ry dia eo koa indray mifazavaza dia eo koa indray mikoretaka be manoatra ny zazakely ireny tsy mahazo manao an'izany
mamelaka izy, mamono izy, no ilay fiarahanareo tany amin'ilay voalohany ny sipana pahatonga an'izany satria indri manaraka amin'ny bokony dia izao ndry ampijaliana. Mbola averiko foana fa indri raha vao tsy miasa eo dia ho hitandry tsara fa hijaly indri, mila tsy maintsy mafy loha indri izany. Izay afa dia courage daholo ho an'ireny rehetrarehetra, ho an'ny lehilahy ihany koa dia tongava saina lisany. Ny lisany no mijaly voaloha rehefa tsisy vehivavy, mizesta fotsiny hoe izay nge tena tonga dia maka vady rehefa avy eo e. Raha tena lehilahy dia aza maka vady fa mijanona célibataire dia ahitana tsara, mahita tsara ohatra ny ahoana izany mipetra-drery izany, izany tsisy mpanasa lamba izany, izany tsisy mpahandro hanina izany. Te ho fantatry lisany hoe mafy ilay mipetra-drery. Fa tsy mahatikambe izay mahazaka sipa be dia be. Mankasitraka tompoko.